Tokolasy toboko vavy atolotra ny araba amin'ity takarivan'ny alakamisy ity ampitiavana no erahana aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny sehatry ny fampianarana dia nazahoana akony akoatr'izay ny tontolon'ny indostria sy ny manodidina ny fanarahan-dalàna ao anatin'izay sehatry ny indostria na miankina na tsy miankina fanjakana ny lafim-baovao amin'ny fitokonana tanteran'ireo mpiasa eo anivon'ny hetra dia izahana ihany koa ny hitahotra izany amintsika fa ny sehatry ny fampianarana aloha no anombohana ny fotoana amin'ity takariva ity. Nanapa-kevitra ny iverina amin'ny asany ny mpampianatra eto Antananarivo taorina ny fitokonana lavareny efa roa volana mahery ny tanterahany ireto mpampianatra ireto tsy nahafa-po anefa ny valiny izay nomeny ny ministera teo anatrehan'ny fitakiana izay nitanterahany ireto mpianatra ireto saingy noho ny tombontsoa ambonin'ny mpianatra dia nandray izao fanapa-kevitra izao ireto mpampianatra ireto. Nampiato ny fitokonana ireo mpampianatra tato anatin'ny Direnan'Alamanga izay nanatanteraka fitokonana teny anivon'ny CEG Tanimbarinan-driny. Iverina an-dakilasy izy ireo manomboka rahampitso fa 20 volana Jolay. Tsy nahafa-po ny valiteny teo anivon'ny fanjakana ho izy ireo fa noho ny fitsonjovana ny tombontsoan'ny zaza malagasy no nanapahany izy ireo hevitra noho ny fampianarana. Noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena, noho ny tombontsoa an'ireo zanantsika malagasy rehetra dia miato aloha ny tolon'ny mpanabea eto Madagasikara. Marina fa tsy nahafa-po anay, tena tsy nahafa-po anay mpampianatra tokoa iny valiteny azo avy amin'ny fanjakana iny. Nalahelo izahay mpampianatra ao anatin'izany rehetrarehetra izany, kanefa mahafantatra koa izahay fa hatreho no farany, hatreho no azonay natao tamin'ny fifanarahana rehetra efa andre matofilom-pirenena no namoaka an'izao didy izao tsy misy intsony angamba ny fifampiresahana azo atao mihoatra n'izany filoham-pirenena izany ka dia nanapa-kevitra ny tolona eto Tanimbarinan-drina fa hiato ary iverina mpianatra daholo ny mpampianatra manerana Madagasikara rahampitso. Tsy mbola nisy kosa ny fiovana ho an'ny datim-panadinana raha toa ka ny 14 volana Aogositra ny anatanterahana ny fanadinana CPE dia ny 7 hatramin'ny 9 volana Septambra kosa no anatanterahana ny fanadinana BEPC. Examen moa zany dia araka ny taratasy fanjakana aloha dia mbola tsisy taratasy milaza hoe niova ny datin'ny examen dia kan'izay zany mbola ny datin'ny examen ihany ny examen. Ny organisation dia araka ny napetraka ny mpampianatra ombeny fa izy ireo ny materina amin'ny asany dia mino zahay ary matoko zahay fa hijerena izany izy ao anatin'izay fandaminana izay. Izay mahatonga hoe manomboka rahampitso ny fandaminana ny fanomezana vola. Araka izany dia iverina an-dakilasy ireo mpianatra mianatra amin'ny sekolim-panjakana ao anatin'ny Direnan'Alamanga manomboka rahampitso.